fa omaly ihany koa no namaranana tamin'ny fomba ofisialy ny iray vola ny fankalazana ny fahatelopolo amin'ny zato taona ny sampana sekoly alady ny FJKM Analakely katedraly Analakely fa ny pompivavahana lehibe moa no nentina namaranana izany. Novaramanantsosy Stefana Rajavimandimby Atranty. Fahombiazana io no azo amtinana ny iray volana nankalazana ny fahatelopolo amin'ny zato taona ny sampana sekoly alahady ao anivon'ny FJKM katedraly Analakely. Nikatona tamin'ny fomba ofisialy omaly tokoa ity fankalazana ity, nanamarika ny fotoana ny fanompom-pivavahana lehibe izay nahavorim-piny maro. Ny hetsika lehibe moa dia ny fanompom-pivavahana famaranana izay tanterahana androany izay nitarihan'ny pastora Dina Razafimamonjy ary ny mpitandrina Rarajatovin'ny Relosoa no nifondra ny tenin'Andriamanitra. Misy koa fankasitrahana ireo nanao namorona ny hira faneva, ny teny faneva ary ny logo famantarana sary famantarana izao fankalazana izao. Dia eo koa ny fanorana ny vola rotapisariary ho an'ny vavaasa hananganana ny fiangonana any Analalavo dia hafaranana ny sakafom-pifaliana any Andavamamba no izany. Ny zavatra lehibe dia ny fandraisana anjara feno ny fiangonana manontolo tamin'ny hetsika izay rehetra natao tamin'ny nanolorana ny zaza batao batisa, ny fandraisan-tanana ny zokiolona ary koa ny fandraisan-tanana ny mpampianatra Berimasa. Hofaranana amin'ny sakafom-pifaliana izay ho totosaina etsy amin'ny live hotel etsy Andavamamba ny famaranana ny volana fankalazana ny fahatelopolo amin'ny zato taona ny sampana sekoly alahady ao amin'ny FJKM katedraly Analakely. Isan'ireo hetsika nanamarika iny volana iny ny fanaovana batisa, ny fandraisana tanana ireo zokiolona ary ny fanamboarana vavahady vaovao ho Tsangabato.